Andriamanitra irery ihany. Raha eo makasitraka anao zay. Misaotra sy manome voninahitra anao zay eto amin'ity toerana ity indray noho ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny famindram-ponao. Misaotra ny amin'ny nay tsiraray avy, ny amin'ny ankohonana, ny amin'ny fianakaviana, ny amin'ny fianakaviam-beny zao irak'izao. Ianao no mitantana, ianao no miaro, ianao no mitaha, ianao no mahatanteraka ny zavatra rehetra. Ianao ihany koa no mbola mitarika anay amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamendrehanao satria ianao ilay endry indrindra ary tsy misy nitahaka anao. Ianao no mendrika ny dera sy ny hajan'ny voninahitra. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Makasitraka indrindra anao izahay. Ankininay sy apetrakay aminao feno ny fotoana rehetra, ho feno ny voninahitra ao, ho feno ny fahatsaranao, ho feno ny famirapirantanao, ho feno ilay planina sitrapo mendrika avy aminao, mba ho feno sy tanteraka hipaka aty aminay, mba hahafahanay mijoro sy mandroso arak'izay tianao ihany koa. Mety izay tompo ary manokatra ny momba anay rehetra indray. Ambarao ny fahamarinanao izay mety ary ny tena mety aminay dia avy aminao. Dia rainay mandrak'izay naranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina ary manan-kera avy any Nazareta. Amen. Amen. Amin'ny salamo manambara ny maha iray atsika ao anaty fifankatiavana feno. Mino fo iray no hitan'ny tompo eto. Fo iray tia an'Andriamanitra dia tia an'i Jesosy. Fo iray miaina ny fitiavana sy ny fifankatiavana ny mpirahalahy sy ny mpianadahy sy ny ankohonana sy ny fianakaviana. Amen. Salamo fahatelo amby telopolo amby zato. Salamo fahatelo amby telopolo amby zato. Ny mahatsara ny fifankatiavana. Halleloja. Amin'ny anaran'i Jesosy. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy ny miara-monina. Tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny sombotra, dia ny sombotra Roma, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony. Tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona, fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia ny fiainana ho mandrakizay. Amen. Tehaka mahampitsika ao an'Andriamanitra. Halleloja. Dia roso ao amin'ny fandraisantsika ny teny ihany koa. Okenao vonona sy hifantoka. Sokafo tsara ny sofina. Sotosotomy raha ohatra ka. Halleloja. Ian'ny tenin'Andriamanitra sika dia andray ny herin'ny teny. Amen. Tanana maveo an'Andriamanitra. Mangataka anao azo toerana. Vavakisika. Fanamasonao tario zay androany. Misaotra anao ny amin'ny fotoana manokana omenao anay fa ny fotoana rehetra sy ny tombonandro ny amin'izay sahan'andro omenao anay dia andro ray tsy miverina, tsy mitovy amin'ny omaly ny androany. Dika fa isan'andro ianao vao mifoha maraina zay dia mahatsiaro hoe misy tanana miazona ny fofonainay. Ary na isan'andro ihany koa hoe misy fahasoavana vao omanao anay isan'andro. Matona amindrana fo zay ka isan'ny miaina sy velona afaka misitraka an'izany isan'andro. Makasitraka anao ny amin'ireo mpiara-manompo malala, ny pasteur sy ny ambassadeur sy ny sampana rehetra eo anivon'ny asa fanompoana ao anatin'ny fiazakazahana mandritra an'izay taona maromaro lasa izay. Ny tehirizanao anay androany, ny fafanay menakavy kely miara-mifaly, miara-misitraka ny atao hoe fahatsaranao, ny fahitanay fa eo amin'ny fiainanay ianao. Misaotra amin'ny zavatra takatry ny sainay ary misaotra koa ny amin'ny zavatra tsy takatry ny sainay. Misaotra ny amin'ny fitondranao mahagaga, ny amin'ny fitantananao mahagaga, ny amin'ny fanangananao mahagaga, ny amin'ny fitehirizanao mahagaga. Ndreto izay matsiaro tena ho tsinitsinina raha tsy eo amin'ny fiainanay ianao. Dia tonga izay mikohoka eo tongotra manome voninahitra anao. Mitenena aminay foana, ampaherezo isan'andro izay, ampafantaro anay ny lalanaina hijoroanay eo amin'ny sitraponao. Mino androany Andriamanitra fa izay tsirairay avy dia omenao hery vaovao indray ahafahana miatrika an'izany atao hoe taona 520 izany eo am-panompoana sy fiaraha-miazakazaka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voalohany teny dia faly miarahaba ny pasteur sy ny ambassadeur rehetra indray tratra n'ity taom-baovao ity. Efa tia mois de février tsika, janvier, février, mars, vao mifampiarahaba. Kanefa tsy midika akory izany hoe taritsika
satria mbola tafiditra soamatsara ao anatin'ny telo volana mialohan'ny taona. Ny fotoana mety taraiky amin'ny fieritreretana saintsika azy fa Andriamanitra ara-potoana foana. Noho izany tena ampifaliana feno indray no afahantsika mianakavy kely miara-miazakazaka sy miara-manatanteraka ny fanompoantsika miaraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny amin'izay dingana rehetra sy lalina rehetra hitondran'indray mandritra nyity taona ity. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy ny amin'ny fisianareo dia rainy Jesosy Kristy fa misy nareo ary sofanareo teo amin'izay toeran'izay miara-miazakazaka nateraka ny asa fanompona nanomboka tamin'ity taona 2025 ity dia tena reko hoe mety totoafo ny fanamboaran'Andriamanitra antsika. Nefa tena hitako hoe tsisy mamotsitra mihitsy dia tena mitodika mijery hoe mbola reo ihany very zareo. Satria tena mitsotra hoe misy zavatra indraindray na ianao mahazo an'ilay révélation aza manongo teny isan'andro hoe tompo ahoana zany teny zany Andriamanitra, mbola hisy toetra avy eo amin'ny sezy io. Fa hitako hoe liana miaraka mandroso fontsika ary prala mianalitsika atanàna tsy mifandao, atanety tsy mifanary. Alleloia. Na iza na izy izorantsika mandra-piavin'i Jesosy eo tsika satsy eo e andao ary asiana tia-tanana mafy be eo an'Andriamanitra. Alleloia. Voninahary Jesosy Kristy tompon'ny asa rery izany rehetrarehetra izany. Mahita fa ty taona ity dia taona tiany Jesosy hirosoantsika amin'izany atao hoe fifohazam-panahy zany. Ary anisan'ny teniny ihany koa moa izany. Raha diniantsika teo amin'ny tantara zany fifohazam-panahy zany nanomboka tamin'ny fiangonana voalohany dia ny firetan'ny olona anankiray amin'ny finoany an' Jesosy tonga hatramina dingana sy fijoroana manaiky ho faty ny amin'ny fijoroany ampinoana ao an'Andriamanitra. Ny fifohazam-panahy zany raha ny tena marina ny firehetan'ny fanahinao misongadina amin'ny fahalalànao an'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny filanao an'Andriamanitra amin'ny maha olombelona miaina eto ambonin'ny tany ianao, satria mahazo aina kokoa ny fanahinao no ty nofinao ity. Mafantatrareo hoe fa misy ny tantara fifohazam-panahy efa nanomboka hatrany amin'ny fanomboan'ny fiangonana talohan'i Jesosy Kristy, zany hoe ny tena fiangonana moa dia izay manana ny fanahy masin'Andriamanitra taorian'ny famonjena. Fa ny fitariana nanomboka tany amin'ny testamenta taloha sy ny mpaminany ohatrandry Sadraka sy Mesaka sy Abednego nanana kalitao-pijoroana tsy takatry ny saina nefa mbola tsy nanana ny herin'ny fanahy masina entina miatrika an'izany zareo. Fa nalaony ho atsipany anaty laforto izay akohaka amin'Andriamanikafa. Zao vanim-potoana faran'izao vanim-potoana hitadiavan'Andriamanitra karazan'olona hoe iza kay ilay olona mbola manana an'izany fanan'izany ao anatiny androany. Raha ho avy ny fotoanan'ny persécution na ny fanenjehana ny fiangonana, raha ho avy izay mbola hisy ho tafajanona ve ny zanak'Andriamanitra hijoro an' Jesosy hatramin'ny farany. Tadio fa zavatra misy eto ambony tany dia miroso makany amin'ny fampitehany izao tontolo izao. Miroso makany amin'ny fampitehany izao tontolo izao. Tsika tsy manantena an'izao tontolo izao hitoerana mandrakizay. Zay no mahatonga ny teny mampiorina ny finoantsika. Tsy ho amin'izao tontolo izao fa miorina ho an'Andriamanitra sy ny fanjakany mandrakizay. Efa nitoriana tamintsika mandrakariva fa Andriamanitra dia tsy mba nampiorina. Tsy mba nampiorina ny finoantsika sy ny fiarahantsika aminy amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana. Zava-misy sy mitranga ny fahaiza-manao n'Andriamanitra mahagaga ary tsy azo sarana Jesosy Kristy sy ny fanehoam-pamantarana rehefa mandalo amin'ny tanàna anankiray izy. Miara-mino an'izany tsika. Tsy hoe rehefa mitory an'izany tsika dia mandà ny herin'Andriamanitra sanatria. Fa tsy mametraka fotsiny ho lara-pahamehana ny fanehoan-kery ho ambony ny toerana misy ny fiovampo. Satria ny zavatra sarobidy indrindra hitahiry ianao ry fiangonana hatramin'ny farany dia tadidio ny fananantsika toe-po akasitrahan'Andriamanitra. Toe-po akasitrahan'Andriamanitra. Io toe-po akasitrahan'Andriamanitra io dia toe-po mirehitra ho amin'ny fanjakany. Nisy fotoana misy
teto Madagasikara ny sehoana fifoazana ao anatina toby lehibe efatra akary malaza Sotanana Farimena Manolotrony rehetrarehetrareo a dia tany amin'ny tontolo lavitra any ambanivohitra no ny sehoan'Andriamanitra mahagaga fa tsy mbola nisy mihitsy ny hoe ville teo amin'ny villen'Andriamanitra namangy nitondra afo fifoazana fa any amin'ilay ohatra ny heverintsika hoe dezaka foana no mipotra izy tena nandinika an'izay mihitsy hoe ahoana ary any mahatonga an'Andriamanitra any ambanivohitra no isehoany fa tsy le olona ataontsika hoe intellecta be sy le manatsaina be aty an-drenivohitra no isehoany hitondrana fifoazana raha ny tantaram-pifoazana teto Madagasikara sy ny firehetan'izany teto amin'ny firenentsika ary fantatsika fa ohatra misalobona amin'ny fahitanandry zareo fa misokatra amin'ny fanahindry zareo fa na ny ambanivohitra azy izy rehefa mandeha ohatra tany Manolotrony nisy fotoana mijery ny olona tany Manolotrony dia mahita andry zareo hoe olona misy fifaliana zany misy fitsaharana misy fanantenana eo amin'ny fiainana raha oharina amin'ny olona izay mety hoe miaina ao anaty fitobahany tamaso aty an-drenivohitra dia hitanao hoe ny fifaliany ny source ny fifaliany tsy miankina amin'ny environnement sy ny tontolo iainany fa miankina amin'ny fifatoany amin'Andriamanitra azo atao tsara ry zanak'Andriamanitra isany ny miaina am-pifaliana tsy misy ninina tena ny zavatra mampanota ny olona jereo tsara amin'izao andro faran'izao fa ny fifantohany amin'ny besoiny fa misy fotoana ianao tena renao mihitsy hoe mavesatra indraindray rehefa mitarasoka le tsy fitsangany zay zavatra ilainao ara-potoana dia mavesatra ny ao anatinao ny olombelona rehetra manana an'izay daoly tsy laviko izay fa rehefa renao hoe feno fepetra ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra dia ohatra ny tsisy nininona mahataitra anao zany efa niainako izany zavatra rehetrarehetra zany matombo zaran'ilay izy tena reko hoe ohatra ny tsy mampaninona kaina tsisy nininina azy fa rehefa feno Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao dia misy karazana fiadanana sy fitsaran'izay miorina ao anatiny satria manam-panantenany ianao azany fanantenan'izany tsy ho faty mandra-piaviny zao ilay izy mila miverina ny afo zao no nataon'i Jesosy raha mivavaka mitondra mbavaka n'ity fivoriana ity lazao amin'ny mpiara-manompo rehetra fa mila miverina ny afo mila mandalo hevitra ambony riany sika menakavy reto tsy tanteraka mihitsy le tena endrim-pifoazana tian'Andriamanitra ho aseho amin'izao andro faran'izao raha ohatra ka fifoazam-panahy provokena amina ohatrany hoe etsik'Andriamanitra miseho amin'ny famantarana sy fahagagana no anorenan'ny olona ny finoany miangy ny fifoazam-panahy tsy zavatra atao fa ny fifoazam-panahy zavatra ateraka teraka ho azy ny fifoazam-panahy rehefa ao anatinao ny fiainana ny fahateren'Andriamanitra ny olona anankiray anatona an'Andriamanitra amin'ny fo mametraka ny ao anatiny amaly ny etaetan'Andriamanitra etaetan'Andriamanitra misy vesatra mihitsy le izy vesatr'Andriamanitra ataony ao anatinao dia izay vesatra izay mamaly ny etaetan'Andriamanitra ampifaly azy raha mbola tsy mitrangy izay eto ambonin'ny tany dia mbola tsy azo lazaina hoe tonga ny fifoazam-panahy namorentsika ny tompo androany hoe nisy ireo karazana koa endrim-pifoazana hita hatramin'izay ohatra hoe nitondra an'izany ny evangeliste Renard Bonquet izy ohatra allemand nefa niran'Andriamanitra ho an'ny Afrika dia izy mahavariana olona hafa firenena avy any Eropa any niran'Andriamanitra ho an'ny Afrika misy koa nefa ohatra tamin'ny andron'ny docteur T.L. Osborne zany Amerikanina izay nitondra fifoazana tahaka ny Billy Graham reo mpanompoandriamanitra maro samihafa zany naneran-tany izay nitondra ny afony izy ireo tsy tonga nitady vola tany amin'ilay firenena nalehany tsy tonga hoe tady ravinahitra tsy tonga hijery famirapiratany firenena hafa
fa tonga hitondra ny afatr'Andriamanitra sy ny afon'Andriamanitra mba hahatonga ny fanjakan'Andriamanitra ahita fanahy vovonjy eo amin'izay toerana ny ran'Andriamanitra azy. Ny tena fifohazam-panahy dia miainga avy amin'ny fahatsapana fandraisana ny famonjen'Andriamanitra sy izary zany amin'ny hafa ihany koa. Famonjena mahatery ao amin'ny fiainam-panahy ajoro ho an'Andriamanitra fa tsy tombontsoa tadiavina eo am-panompoana an'Andriamanitra. Ny olo fifoazana tsy hoe anompo an'Andriamanitra izy mba ho velominy le fanompony, fa ny olo fifoazana mivelona izy mba hanompo an'Andriamanitra. Tsy mitovy ny objectif sy ny tanjona mahatery ao anatin'ny fon'ny olona atao hoe hirak'Andriamanitra marina, sy ny olona te hanompo an'Andriamanitra ao anatina fanoloran-tena tsy mazava. Raha vao tsy feno fipetra-panoloran-tena dia mivily lalany eny an-dalana ny fanompoana sy ny antom-panompoana. Mety tsy voatery ho tanteraka amin'le endrika tena ilan'Andriamanitra azy, kanefa ny antom-pisitsika menakavy rehetra zao raha notaniana dia tena vonona tokoa tsika ny ampifaly an'Andriamanitra sa tsy zany. Dia rehefa izay ny tanjona dia mila miakatra ianao ao manangana efitra ambony mamaly ny etaentan'Andriamanitra. Mila manangana efitra ambony tsika amaly ny etaeta n'Andriamanitra. Mahafantatrareo ve? Iza no Abrahama hitondra fifoazana raha nomboka tany amin'ny Genesis ny jerena. Abrahama sy Lota anie niaraka fa nahavariana i Abrahama mitodika resy lahatra amin'ny famirapiratany Sodoma sy Gomora izy. Raha nandeha zany izy mivoaka hijery vilona kay zany nandehanany. Zay ny motivationy. Ianao nefa rehefa mijery hoe firenena matanjaka ataontsika hoe any Eropa zany mijery antsika. Any misy trano be, any misy toerana vilona mahafinaritra, misy toeram-pitsangatsanganana, misy zavatra mahafinaritra ny maso rehetra hitanao any amin'ny tany mandroso daholo. Ho an'izay tany Dubai mahita an'izany, ho an'izay tany Eropa mahita an'izany. Hoe ohatran'ny toerana mahafinaritra, trano be. Fa zao tsy trano be sy fandrosoana fa fo vida no hitanao rehefa feno fanahy masina ianao tonga any amin'ireny toeran'ireny. Renao hoe mimangatsika ny fitiavan'ny olona, manomboka hitanao hoe manjaka ao anatin'ireny firenena atao hoe mandroso ireny ny fitiavan-tena, manomboka hitanao hoe misy olona any amin'ireny firenen'ireny vehivavy izy ny tena niterahan'ireny azy, tonga tetan-tany izy vehivavy fa rehefa mody izy lehilahy. Zany hoe tsy nitovy tamin'ny nahatongavany no diny. Tany amin'ny mandrakizay izy vehivavy, fa rehefa hiala eo izy lasa lehilahy. Midika zany fa ohatrany hoe memivoana any amin'izay lalana sy antom-pisiany ilan'Andriamanitra ny olona na tany ampamoronana azy ny fiainan'ny olona rehefa tsy mifantoka amin'Andriamanitra fa afaka rebirebeny devoly eny an-dalana. Ny trano tsara tarehy misy ny olona dia tsy ampy hitondra fiadanana ho an'ny olona. Ny sakafo maro sy mitobaka ananan'ny olona dia tsy ampy hitondra fiadanana ho an'ny olona. Satria raha misy ny tahampamono tena be indrindra maneran-tany dia tsy aty Afrika fa any Amerika sy any Eropa. Zany hoe maro ny olona mamoy fo ary betsaka ny olona no tena hitanao hoe tsy ampy an'izany atao hoe fanehoana ny tena sy fiainana ny tena atao hoe fitiavana zany. Ny antony tsotra tsy manana tena manana an' Jesosy ry zareo. Mila misokatra tsika mangataka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika ao mba anaiky ho hirak'Andriamanitra tokoa. Ndao tsika anangana hevitra ambony rihana, ampiasa fo tena angetaentan'Andriamanitra mba ho feno azy andevina andro zavatra rehetra mety hoe tsy mety kasakana tonga ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahafahan'ny aso ny fiainantsika tsy azo aina. Aleo atsahatra ny programa hafa rehetra fa ndao anisy tombony ho an'Andriamanitra ny amin'ny antom-pisitsika sy ny fahavelomantsika ary ny fandalovantsika eto ambony tany. Mila manangana hevitra ambony rihana ho antsika, mila dimension nasoafana etaeta ambony amin'ny fanokana tena sy fotena mangetaeta lalina ho amin'ny fifohazam-panahy marina. Raha tsy tena tanteraka ho pontsika zany dia tsy afaka izary zany ho an'ny hafitsika.
raha mbola misy motivation hafa manetsika atsika eny an-dalana na tady laza ao anaty fanimpona na hitady voninahitra ao anaty fanimpona na hitady position toerana ao anaty fanimpona dia ho zava-poana ny fahafahan'Andriamanitra hitarika atsika any amin'ilay dingana tiny satria ny marina ny fifohazam-panahy tsy hanao hita fa Andriamanitra miseho ao anatin'ny fofeny fandresen-dahatra anambara ny fahatsarana. Tadidio ny virjiny dimy endry nefa natory. Misy dimy endry nefa natory. Fa ahoana moa zany? Izy folo indray natory. Matio 5:20 ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaenina. Raha tsika ny tenin'Andriamanitra Matio 5:20 ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaenina. Ary naharitra ela mipapakatra dia samy rendrena avy izy rehetra. Virjiny folo. Zany hoe nisy tsy ny dimy adala ihany mivariana fa na ny dimy endry aza. Nety nisy fotoana ianao natory. Nety nisy fotoana ianao natory. Fa tsy midika akory zany hoe adala ianao. Fa ny virjiny dimy endry rehefa tonga ny fotoam-pifoazana dia fo izy fa tsy mitoetra teo amin'ny toromasony. Rehefa tonga ny afatr'Andriamanitra manaitra anao hijoro anana an'ilay fiainana tokony ho ananana dia miangavy areto aza mangatakandro fa andao hifo. Ary teto ny zavatra nahavariana dia zao ary no mamantona alina dia nisy feo nyantso hoe indro mipapakatra mivoamba hitsena azy dia nitsangana ireo virjiny ireo ka samy namboatra ny fanalany amin'izay. Zany hoe ny fanairana ao anaty fiverenan'i Jesosy no endrika mahatonga fifohazam-panahy. Raha vao tsy mesazy toriana ny fanairana fa ho avy Jesosy, impossible no ahafahan'ny fiangonana tena mifantoka ao anatin'izany atao hoe fanahy ifo hiomana hitsena ny mpapakatra izany. Mba fantatrareo ny ataon'ny devoly dia anoherana anao tsy ho amin'ny efitra ambony-driana io fa amin'ny lalana ny fifantohanao amin'ny atsaran'ny tanàna. Iny ilay atsaran'ny tanàna ohatra ny Lôta. Ozy izy i Abrahama fitio ary izay toerana tianao dia nahita famirapiratany Sodoma izy dia nalony nakany Sodoma. Dia hitanareo samy tafaraka teny an-dalana ihany izy mianaka fa ny anankiray variana nijery tanàna, ny anankiray mifantoka tamin'ny ara-panahy. Dia rehefa niala Lôta dia ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, jereo izay tianao fa ny farany tazanao dia omeko anao. Natrany varatra na avy atsimo andrefa natsinanana men'Andriamanitra ny Abrahama satria i Abrahama mifantoka amin'ny ara-panahy fa tsy mifantoka tamin'ny famirapiratany tany izy. Ao amin'ny bokyny Genesis 3:10 movaka itsika vetivety misy an'izay tantara izay. Genesis 3:10 ny 1:11 fa 10:1-11. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaiky ny Zoara fa azon-drano avokoa izy rehetra talohan'ny nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora izany. Tahaka ny san'i Jehovah sy tahaka ny tany Egipta dia nividiany Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana ka nifindra ny atsinanana izy ka dia nisaraka izy roa lahy. Hitanareo zany. Zany hoe ny an'i Lota ny zavatra mifirapy azy voalohany zavatra hita maso. Fa ny an'i Abrahama ny zavatra mifirapy azy voalohany zavatra spirituel. Andriamanitra rehefa hitondra fifohazam-panahy dia izay olona manana fo liana amin'ny ara-panahy ny vanginy voalohany. Iny le nizaraiko omaly mba fa enareo fa maninona Mosesy no fidiana satria misy toetra tao amin'ny Mosesy tsy mahazaka injustice. Namono Egiptianina izy teo no nanomboka amin'ny fifidianana. Ny fifidianan'Andriamanitra zany mitsikreto amaly an'izay kritera izay. Zay kritera ahitan'Andriamanitra antsika fa olona vonona ary azo ny ampiasaina sy ho tarihana amin'izay programa tiany hitondrana manomboka androany. Inona mbola mety miazona anao am-piatsaram-belatsia tsy ahafahan'ny fanan'Andriamanitra tena mivelatra sy miasa ary mampiasa anao amin'izay programa tian'Andriamanitra hitarihana anao. Ao amin'ny efitra ambony-rihana ihany na mahaliana an'izany. Ny efitra ambony-rihana matoa nisy anovanao ho vavolombelony Jesosy
ary rehefa novanao vavolombelona Jesosy dia mihoatra lavitra noho ny fijoroanao amin'ny fatokiana sy fanantenana ny ampiasainy sy fitaovany eo am-pelantanany no hanomanana ianao satria ny mpianatra ho efa nampiasaina talohan'ny fotoana ny efitra ambony. Efa nahita maty be deaibe nitsangana ry zareo, efa nahita hatramin'ny Lazarosy, efa nanomboka ny partisipe hatramin'ny fandroana demonia mihitsy ary repetera ny ranana izy 12 lahy nisy 70 lahy koa ary mbola tafaraka. Fa tsy ampy ny démonstration ao anatin'ny fampiasan'Andriamanitra anehoana fa vavolombelona ianao. Fa zavatra mitranga aoriany maha vavolombelona ny pasaziny efitra ambony rihana dia ny fiovamponao ifanaraka amin'ny antom-pisiana vaovao ananganana ianao zanaka anehoana azy sy ny fahafenony mba aseho amin'ny alalan'ny fijoroanao Jesosy avy any Nazareta. Tsy tanteraka ny fifatoana hitady fifoazana raha tsy terem-panahy ho amin'ny tena famonjena marina ny fiangonana, ho amin'ny tena famonjena marina. Rehefa tery ianao dia misy ranomaso, ny fotery dia mahatonga anao tsy hahita tory. Manomboka mikatona tsy misy tsony reo karazana tontolo rehetra na fafinareta hafa ivelany izay matery an'Andriamanitra ataony ao anatinao. Andriamanitra mihitsy mametraka an'izy, mifanamasina mametraka an'izy. Manomboka mitady fitokanana hafahafa izany ianao. Manomboka tsy mahazo aina tsony ianao eo amin'ilay zavatra nampahazo ainanao hatramin'izay. Manomboka hitanao hoe tsy le toetra nahazatra anao reny ny ainanao lasa manomboka marikoriko anao rehefa manomboka miakatra ny tahany fanahy masina manery anao amin'ilay antom-pisiana vaovao tian'Andriamanitra hitondrananao. Mila Pentecote fanondroana zao tontolo zao mialohan'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra. Ary jereo fa ny mpaminany rehetra maminany amin'izao dia zavatra ny tany dôly. Tsy misy mihitsy zany maminany ny fiverenan'i Jesosy. Aiza zany dia mpaminany tena hoe ampitandrina ny olona, ampijoro ny olona, atonga ny olona, manaitra ny olona mba hijery famantarana hiomana am-po ny amin'ny fiverenan'ny mpampakatra. Aiza zay mpaminany zay? Zay mpanompon'Andriamanitra zay ny tadiavina amin'izao. Aiza mpanompon'Andriamanitra mijoro ilaza fa hifarana ane zao tontolo zao hoe ratsy ane zao fiainana zao hoe hitory sy anaitra ny fiangonana mba hifoha amin'izay fa efa akaiky mipampakatra. Ny anjomara ho avy efa ny anjomara raha avy any an-danitra dia efa pakatra izy zay. Fa raha mbola misy anjomara avy eto ambony tany manaitra anao dia ampiomana izy zay. Noho izany melohan'ny anjomara-pampakarana dia tsy maintsy misy ny anjomara-piomanana. Ary ny mesazy mpiomanana tsy misy akoatriny hoe miomana fa hiveriny Jesosy. Fa atao inona fiomanana? Rehefa mety hoe rehefa zanak'Andriamanitra ianao korandrain'i Jesosy dia vita. Vita ny devoly miditra ao anatina fampianarana manrotsorotsy ianao ao anaty ota mba tsy hisan'ny olona ho ampakarina. Fa matoa Jesosy miteny hoe miambena makasika ny etadamanao zany. Mila ianao matsapa-tena hoe olona tokony hiverina ho fahamarinana, olona tokony hiaina ny fahamasinana. Tsy izy le fiainana hiainanao akoatran'ny zavatra lazain'Andriamanitra anao fa tokony hapety ianao dia mila mijoro vavolombelona ianao ao anatina fatokiana tanteraka hifoha amin'izany. Mila olon'Andriamanitra tena mangetaeta sy mitomany isan'andro ny amin'ny fiverenan'ny olona sy ty zao tontolo zao ty amin'Andriamanitra marina. Mila fifoazana tena izy eo. Ny tena revaina fifoazana dia tsy amboarina fa teraka. Alleloia. Satria misy voa atao hoe fahafenon'Andriamanitra ao aminy. Ny voa hiteraka n'ilay fifoazana dia ny fanekenao ho feno Andriamanitra. Oko vonto sy ho feno an' Jesosy ny ao anatsika mba ho teraka avy amin'ny alalan'ny fijoroanao ny fahafahan'ny masina mamony hafa ataovy amen. Mba fantatrareo hoe matery an'i Jesosy, mitady Jesosy ary manomana Jesosy amin'ny alalan'ny fanamasina. Anisan'ny rôle amin'ny fanamasina ny manomana ny fiangonana ho fiangonana tsy misy pentina na fiketronana. Manaitra ny vady akarina, zany na ny rahananay. Tsy izahay akory ny tomponareo fa manana tomponareo dia Jesosy. Fa ny mpanompo izay irahana na itsika koa aza rehefa andeha hitory dia nambaran'ny olona amin'izany anaitra ny olona fa misy vady ene miandry azy apakatra azy. Dikan'izay tokony hifantoka izy efa akaiky ny fiverenany. Mba eritreretiny ny fitiavan'izany vady zany fantany ianao fa niodina niaraka tamin'ny olona efa inrota alohan'ny atongavany.
fa mbola manaitra anao ihany izy io mananadio ny fitafianao. Tsika iny nihodina daholo alohan'ny iakarantsika fa manana faharetany Jesosy miandry eo amin'ilay fotoam-pampakarana mba hanananao antoka ao anatin'ilay anjomara amaneno eny ambavandro daholo fa ny eny ambavana mpanompo Andriamanitra hafa anaitra hoe nivadinao anie ka miandry anao ary tsy sasatra miandry ny fiverenanao e. Azo tarafizany zavatra zao. Tsy ny ratsy nataontsika reto. Tsy sarotsika reto na ray ary raha voaka amin'ny écran eto ny zavatra nataontsika dia za aloha nitsoaka voalohany. Tsy any amin'ilay hoe tsy nentina nataontsika fa le fotsika mihitsy miomana aloha mba ao amin'ilay efitra ambony reny le rehefa tafajoro amin'izay ianao dia zay mahatonga an'Andriamanitra tsy efa mijoro aloha. Fa rehefa avy mibebaka amin'izay ianao zay vao autoriseko andeha pahery. Satria ny fahafahan'ny hafa iaino anao isitaka n'ilay fiovana avy amiko dia misy ifandraisany amin'ilay fandresen-dahatra ao anatinao nanaiko hovako. Tsika tsy afaka izary zay zavatra tsy hainanatsika. Halleloja. Manaitra mivady akarina zany ny tena fifohazam-panahy. Mampijoro amin'ny famatorana mba ahafahan'izy ireo hiditra ho isan'ny olona akarina amin'ny fotoam-pampakarana. Ny ankoatr'izay revingadra. Revingadra satria ao anaty fatorana anao no misaitsaina zavatra mahafinaritra. Fitsory aloha vao afaka mivoaka. Raha tsy tafavoaka ianao tsy afaka ilaza amin'ny eny ivelany hoe mivoa andao amin'izay. Halleloja. Noho izany roka reto ireo karazana fatorana hatramin'izay bitika sy kely indrindra tsy mampahazo aina an'Andriamanitra. Andao ary tsika menakavy zany. Dia andao tsika hanana fahaterena ao anatin'ny fo ho an'ity fanjakany ty mandra-piavin' Jesosy any amin'ny raha hoan'lany. Somary etieka ho an'Andriamanitra. Raha azonao zao zavatra zaraiko zao dia hijoro ianao. Ny fifohazam-panahy tsy vokatra avy amin'ny panneau publicitaire, tsy vokatra avy amin'ny fahaizanao mijery internet, tsy vokatra avy amin'ny FB, fa fahavononana andony vidiny eo anatren'Andriamanitra amin'ny fitokanana matery ny fiainam-panahinao ho an'Andriamanitra. Fitokanana ranomaso alim-bavaka fahaterena vokatry ny fampahitananao ny zavatra tena hoe etaeta ao am-pon'Andriamanitra. Maty anie Jesosy hamonjy ny olona. Lanjan'izay famonjena voarainao zay amin'ny ranomaso mihitsy ny miantsonao sy hitarainanao ao anatreny andro manalina. Tia hita azy ianao, tia hita an'i Jesosy mba hiaisitra ny salobiny eto ambonin'ny tany manelanelana ny tany amin'ny lanitra. Vokatry ny fahotana sy ny fiainam-pahalitona zay efa manomboka mihitatra manderina an'izao tontolo zao. Zao anie reto ny zavatra mitranga fa mety tsy fantatrareo e. Efa tahaka ny Sodoma ny tany rehetra. Mitsotra aminareo fa raha rapito zao nohatra miseho entiny amin'izay le hoe afaka mivoaka daholo ny olona rehetrarehetra homosexuel tena feno ho lalana io. Satria mety hisy mpanapaka ambony tsy fantatritsika na olona manam-pahefana na olona any amin'ny birao rehetrarehetra any. Ohatra mety miaina ao anatin'le izy. Misy zavatra zany iainan'ny olona ao anaty miafina fa favetavetana eo mason'Andriamanitra. Dia zay le miafina zay mihitsy ny tiatsika hovaina amin'ny alalan'ny fanoloran-tenantsika ao anatin'ny fo ampirehitra amin'ny filazantsara. Tsy amin'ny fanendren'olona na amin'ny fitsaran'olona fa amin'ny etaeta-po alahelo fanahin'olona mba hijoroany fifohazam-panahy marina eto Madagasikara. Tsy manerana an'izao tontolo zao. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Tsy amboamboarina le izy na foronina fa avy amin'Andriamanitra vokatry ny fovonina amaly ny antso etaetan'Andriamanitra. Mila malala tsika mamaly ny eo am-pon'Andriamanitra atsapa ny matery an'Andriamanitra androany. Ny tena fifoazana dia tsy teraka avy amin'ny etaeta manokatra amin'ny vavanao hivavaka, teren'ny etaeta-ponao amin'Andriamanitra mba hamaly ny filanao sy ny anetsika ny fahaiza-manaony. Fa ny fahalalanao sy fahatsapanao ny etaetan'Andriamanitra ao am-pony zay matery azy. Valinao zay antso zay. Ny fifidianan'Andriamanitra nefa dia tadio tsara. Ny fifidianan'Andriamanitra dia avy amin'ny fanekenao ho fantsona amaly ny etaetany. Fa tsy izy amaly ny etaetanao. Ny etaetany valinao fa tsy izy amaly ny etaetanao satria efa vitany avokoa ny rehetra ho anao tamin'ny famonjeny. Romana toko valandiny faharoa amin'ny telopolo ny Baiboly dia miteny fa zay tsy niaro ny zanany latokana fa natolony Jesosy hamonjy antsika. Tsy homeny mamam-pona miaraka amin'ny Jesosy koa va ny zavatra rehetra. Olona araka ny fonony ny tadiaviny dia zay ianao ny sitrapony rehetra. Asa toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny faharoa amin'ny roapolo. Nahitany Davida mpanompoka ozy izy dia olona araka ny foko anao ny sitrapoko rehetra. Le sitrapo tsy ho tapany
na tsy asaky ny ampahefa sisa ny tsy hahafeno azy fa ny rehetra zay voasoratra tena manan'olon'Andriamanitra amin'izao matory ny fofombadiny sara amin'ilay vehivavy mananjanaka tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka nangalarin'ilay vehivavy mananjanaka maty le zanak'ilay vehivavy teo akaiky ny velona satria natory izy be dia be ny zavatra very satria matory ianao. Mpanjaka voalohany toko 7 ny 9:20 dia miteny an'izany ny Baiboly. Tehiteny androany leo teny rehetra tokony hotoriana anairana ny olona ho amin'ny fotoam-pampakarana dia tokony hifantoka tanteraka amin'izany tsika manomboka androany. Tsy fantatsika na ho andro na alina amin'izao hoe tsy fantatritsona fa varatra na ririnina tamin'ny herinandro rasa zao ririnina tamin'ity indray zany zao manomboka mafana indray io zao le famatana lazain'i Jesosy. Dia jereo ny Matthieu 7:20 izy amin'izany izy tsy fantatra reo tsony na fahavaratra na ririnina ny saison zany mikorotana dia rehefa mitrangy zany izy dia efa akaiky zany hoe le fotoana manondro an'le fahakekezana efa ao anatin'le valim-potoana sika ninin'Andriamanitra tsy nitenenina le izy satria lasa fiatsaram-bela tsy le fanoloran-tena satria ohatra ny devoly tahotra ny ho any amin'ny elony na tonga azy nangataka hifona amin'i Jesosy mba ho any anaty kisoa. Le fifonana azon'ny olona tsy mino atao fa fibebahana tsy vitany tsy mino no ianao azy. Ny fifonana tahotra ny conséquence ny zavatra tsy nentina ataonao. Ohatra ny devoly fona izy, fona aminao zay ahoana izy Jesosy mba ataovany anaty kisoa zay ny faratapony zavatra azony angatahana satria matahotra elo alô zany any anaty kisoa toy izay any amin'ny elo. Dikan'izay raha devoly raha mahitana any amin'ny elo hoe tena mbola ratsy lavitra ny anaty kisoa. Alô tsy makany ndreta? Raha tsy misafidy akany zany mandresy lahatra anao izy amin'ny toetra ratsy ary mamindra ny toetrany ao anatinao. Zany ny ankabeazan'ny olona matahotra ianao inona ny fiatraikan'ilay zavatra tsy nentina ataonao fa ny faniriany ratsy sy ny fahotana sy ny fahalotoana mbola velona ao anatinao ihany. Vonoy momba ny tenanareo etỳ tany. Iza ny teny an'izany? Za ve? Jesosy ny teny an'izany. Vonoy momba ny tenanareo etỳ tany. Aoko tsika ho faty amin'ity nofo ity tsy tondratsika ho any amin'i Jesosy zany. Manomboa isan'andro isan'andro manolo tena mandroso ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fandiny tena sinony sinemana eny ataontsika. Acteur sy actrice ny betsaka. Aloha ny fanoloran-tena rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy. Fa ny avy amin'izay dia avy amin'ny lay ratsy. Ohatr'izao ny toepon'ny olona atao hoe miaina amin'ny fifoazana. Faly mahita olona miova fo. Faly mahita olona voavonjy. Malahelo mahita ny olona miverin-dalana ary mavesatra ao am-poniny mahita olona mbola miaina amin'ny fahaverezana. Ny fampiara-nita maso ny fifoazam-panahy dia tsy sotra. Faly miara-miomby mpifaliana amin'Andriamanitra dia miara malahelo. Zay ny atao hoe ny fonao no menao an'Andriamanitra. Rehefa menao an'Andriamanitra ny fonao dia afindra an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao fony. Zany hoe miara mifaly aminy ianao dia miara malahelo aminy. Zany iray fahatsapana amin'Andriamanitra. Zao nefa fanontaniana mipetraka. Iza renon'ireny amin'izao? Olona vonona nadino ny filany sy ny tenany. Olona manadino ny fanahiny sy ny zavatra rehetra mety hoe defi isan'andro isan'andro. Miasa saina, miombo-po amin'Andriamanitra, mametraka ny lanjan'ny azo fijaliana ho ambony mihoatra lavitra noho ny faniriana hafa rehetra. Miangavy ianao andao hiaraka-azakazaka tsika amin'ity taona ity. Raiso ny vesatr'Andriamanitra. Mihevitra anao izy eo matetika ianao mivavaka. Mivavaka ihany fa tsy mbola tena ao am-ponao ny tian'Andriamanitra hatramin'izay. Andao hivavaka manomboka izao ametraka an'izay tian'Andriamanitra ho lara-pahamehana. Amin'izay fotoana izay tsy ho déconnecté amin'Andriamanitra ianao fa hanana fifandraisana akaiky aminy. Mamonjy Andriamanitra ary mbola hamonjy Andriamanitra. Fa zay Jesosy amin'ny fotoana rehetra mila manaiky tsika ho toy ny tamin'ny fiangonana voalohany nateraky ny afo tao anaty vavaka. Miakaro amin'ny efitra ambony-drianao dia avelao hirehitra ny afo. Jereo enoka fa rehefa niara nandeha tamin'Andriamanitra izy dia tonga dia tsy hita hozy izy miboky ny Hebreo dia tadio fa nidingana ambony indrindra amin'ny intimité. Ho avy izy ary anjavony ianao. Zay nidingana ambony indrindra. Tonga dia tsy hita koa ianao.
dia loatsy ataontsika ara-pahalalam-pomba be ny fivavahana. Raha tonga am-pivavahantsika dia ilay olona faran'izay mipirina. Tena rehefa tonga mpanompoana tena tsy hita mihitsy fa ianao tena tonga dia olona tia manomby kanefa nisy votsy maty any anatinao. Zao tontolo izao mitady hanimba ny famafazanao. Mbola mety misy zavatra mavesatra be ihany. Le za, le fiheveran-tena, le fitiavan-tena. Tena Tompo, vonjeo izahay. Amen. Mila anao zahay. Mianao avy ianareo? Ny fahasoavan'Andriamanitra dia miasa amin'ny fahatsarany eo amin'ny fiainan'ny olona manaiky hijoro ho fantson'Andriamanitra. Ny sasany mavita maningotra ny aina dia mijoro. Zay, an Jesosy zay. Alleloia. Karaha mbola hijoro amin'izany Jesosy no zany anao dia hotifirinao poto. Maty martyr amin'ny finoana satria mijoro amin'ny fahamarinana naningotra ny aina iasa. Zany ilay fifoazany. Mety ianao ny lasa rehefa avy eo satria ao poto no fijoroanao fa ny rahanao amaly ho an'ny taranaka faramandimby koa ampifoana hoe tena misy karazan'olona ohatr'izany. Rasalama martyr nisy an'izany. Avadibadika eny dia andao ny tsika hijery ny fanoloran-tena ny rasalama raha oharina amin'ny fanoloran-tena antsika. Tsika nefa mihinana teny velona be foana isan'andro fa za aloha mahita fa misy otrany mahazaka ny rasalama eto. Amen. Raha tena avy ny fanenjena an Jesosy mbola mety dia an Jesosy zay dia vonoina. Dia zao sady miaritra fangiry firiana ny mandroso ao anaty fampahoriana dia ny fanahy no antoka amin'ny fijoroana kosa amin'ny fanantenana fiaina tsara lavitra ao amin'i Kristy. Zany ny atao hoe fifoazam-panahy. Alao hery ary ndao hamotsitra ny zavatra rehetra. Fitsorantsika ny ao anatsika. Fitsorantsika ny fiainantsika ho amin'ny fanoloran-tena tsara lavitra manomboka izao. Eo na mipapakatritsika aza manahy. Fa raha ohatra izao zao tsika izao misy fotoanantsika mangataka enoy enoy ty teny ty enoy kely. Misy fotoana ianao te hivavaka angataka amin'Andriamanitra. Jesosy taio fa raha hitan'Andriamanitra hoe miliarany tsy ahitany ianao dia aloany ianao miditsy ny lanitra fa izay miliara averenao any amin'ny elo. Izy sy na mahafantatra amin'ny farany hatramin'ny voalohany ary ny zavatra matoa mampanota anao dia tsy zakanao. Izay zavatra andavanao an'Andriamanitra ny nametranao an'Andriamanitra ho solo ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Noho izany ny zavatra mila mianatra ianao manaiky mandany ilay izy. Dia mety mangirifiry amin'ny voalohany fa misy fiadanana ao anatinao. Fa za milaza aminareo fa raha misy zavatra itenenin'Andriamanitra anareo nefa mbola ataonareo tsy mampiadana ilay izy mety mitsiky ny endrikao fa mavesatra be ny any anatinao fa aza mandainga amiko. Enonao mihitsy nefa misy vesatra tsy ampenao any anatinao any. Dia hitanareo zay mahatonga ny olona miteny Pasteur Rodolphe fa ianao mahitsy loatra fa maninona nefa za raha ohatra ka mamoaka marina ohatr'izany. Tsy aleo ve tsika tsy mifampiatsara vela tsy hoe tena ty le fahamarinana dia hita le dia miova daholo. Manomboka amiko anie zany teny zany fa tsy ho anareo rery. Fa andao tsika tsy hanao saritsary mpanompoana hoe mety amintsika no atao na marimaritiresana petiny rehetra fa andao tena mpanjakaina ny sitrapon'Andriamanitra marina mba ho babon Jesosy sika ho ampakarina miaraka aminy. Halleloia. Sa zao mety misy zavatra tiako atao fa tsy azoko atao tsony. Dia zay no mahatonga mama rehefa mijoro vavolombelona izy dia hoe zany foana ny tenen'ny paster isaka mba te hananina mba te haneho ny hevitro ana mba te hananina na te hifamaly ana ohatr'izany dia hoe ianao tsy mahazo manao an'izany fa izy mbola mahazo manao an'izany izy matoa manao an'izany fa ianao tsy mahazo manao an'izany tsony satria nahoana zany ny atao hoe fitiavana. Ao an-trano tsy mifamahana sakay fa mba mifamahana tantely. Ataovy amen. Tsy hainao zany tsy hainao atsony ohatra mihaino anao amin'izay tokony henona anao fa raha mitsy tokony henona nefa ty amiko ny fantsiana na any aminao ny fantsiana teneno aza koa itenenao. Misy zavatra ny mila patsahivina isan'andro hoe fanoloran-tena ho any amin'i Jesosy sika. Tsy fanoloran-tena hoe hijanona eto. Nao zao mahita misy fotoana mijery an'ireo voninkazo ireo dia mijery alizy za ty voninkazo dia mafaly ana mitsy mahita azy sanandro fa fahan'ilay mpikarakara ny raviny ananana dia vao misy maina dia tapahany dia misy maka révélation mijery azy eo sady mivavaka za mijery an'ilay izy dia izy hoe Jesosy fikarakarany olona ny zavaboary
tena ilana finiavana sy ilana fitiavana. Dia nefa ny zavatra mahavariana tsy maintsy karakarena ilay izy fa tsara tarehandroana rehefa malazo rapitso dia no le fafina retany maso sa tsara ilay tontolo iainana dia misy energia, misy zavatra tsy maintsy ataonao. Ohatra izany koa fandalovantsika tranolay tsy toerana mandrakizay fantatry ny olona anie zany. Fa rehefa mamangy amin'ny fahoriana vao tonga saina daholo ay lasa tokoa izy. Misy olona anie matanjaka be, misy fianakaviana ohatra zany. Vao nantsony olona maraina hono izy nanao sport zany olona zany mpihina legioma matsaravina. Matsaravina satria rehefa tonga any amin'io mba hina kena izy tsy mihinana. Keto hono keto. Fa ny zavatra mitranga dia zao. Maraina izy matanjaka be ny sport atao, ny rehetrarehetra atao. Amin'ray izy fanina. Tamin'iray sasany izy maty. Tension nefa normal. Fa inona no nahafaty azy? Tonga ny tompony iainako. Zany hoe tsy niezakao teo velona no mahatonga anao anahy ihany ainao amin'ny fanitsiana sakafo. Fa raha tsy maty androany ianao dia tsy maintsy ho faty rapitso raha tsy miveriny Jesosy. Donc inévitable amin'ny fahafatesana. Misy zavatra tsy azonao elana ary misy norma tsy maintsy iainanao. Andao hiverinao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andao hiverinao amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ny fiafaran'ny safidy dia raha mahalala. Fa rehefa miala eto sika na ho any amin'ny Jesosy na ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ary tsy nofinofy zany. Nisy fotoana mivavaka dia taitra be indray maraina. Alina fo maraina nanisany nampisamboatra teo ambony fandriana, nampifoha tamin'ny 4. Nampahitan'Andriamanitra tao anatin'io olona mitondra baiboly, olona miteny tsy fantatra. Dia za koa mba handeha hanaraka an-dry zareo dia nisakanan'Andriamanitra. Toy izy hoe aza manaraka an-dry zareo. Ka izany tsy hoe rehefa miteny tsy fantatra dia makany an-danitra. Na rehefa manana baiboly dia makany an-danitra. Fa mirona makany amin'ny fahaverezana ilay olona. Toy izy Jesosy, reno izy ny mpino ny fihetsiketsehany ivelany. Fa aza makany ianao. Fa tsy midika akory zany hoe izay miteny tsy fantatra rehetra koa dia ho very. Na izay mamaky baiboly dia very. Non. Fa ianao zany variana hoe ay ty resaka ty zany tsy azo ahorona amin'ny anganongano ilay fahamarinana. Fa tsy maintsy iainana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mino aho. Fa fanairanantsika eo amin'ny 5:24 ny teny androany maraina. Mba himbonantsika fo amin'Andriamanitra tanteraka indray iarahantsika miazakazaka miaraka hamantatra tsara ny tanjona, ny faniriana sy ny etaeta. Mino zany tsika fa mila miakatra hevitra ambonindriana. Tena mila ao tsika mivavaka mitokana maka retirety mihitsy spirituel. Ao tsika manofo tena mangataka amin'ny fanamasina milomano. Amin'io tsy asiana telefona, tsy ny baiboly no entina dia cahier stylo dia ao aloha. Amen. Ampirehetra izay Andriamanitra. Ny faniritsika izy fa mangina. Fa izay rehetra tena mifantoka dia mivangina Andriamanitra. Dia ao anatin'izany za mino fa tsika rehetrarehetrareto dia ho vanginy Jesosy daholo. Tsangany amin'ny toerana misy ianao dia andao tsika hivavaka amin'Andriamanitra. Mankasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandomy vidiny zany zay. Raha te hisitraka ny fisehoany zany fahatsarany zany eto ambonin'ny tany. Manomboka aminay aloha voalohany indrindra. Mila mahazo antoka izay Andriamanitra. Fa tsy hoe tery ampanompona fotsiny izay. Fa tena tery ao anatin'ilay fiovana koa izay. Mba hisitraka sy anana an'izany vesatra izany atao anatiny. Tsaroko mihitsiny. Ny tenina hoe ianao ne tsy afaka namboatra amin'ny fiainanao ka hitomanao nampanota anankiray voavony izany raha tsy efa mahatsapa ny alehiben'ny famonjena ao anatinao tamin'izay fotoan'izay ale nitomany mivavaka ho an'ny olona dia tena latsaka ny ranomasoko dia nisy namana nandalo dia niteny hoe fa inona ny hitomaninao an'ireo olona lavitra tsy fantatrao akory dia mampitomany ianao satria reko hoe very izy. Dia tamin'izay gaga hoe fa maninona Jesosy manana lizy nefa ilay olona miara-mijery tsisy mitomany nefa kristianina mahery vaika be daholo. Dia zao no nataonao. Ny olona tsy voavonjy dia tsy manana ny vesatry ny famonjena ny hafa izany. Satria ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra, materin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Dia efa sensible amin'ny feo amin'ny fanamasina izay dia lasa mampitomany anena ny olona makahala anay ary dia hoentinay mambavaka. Tsy manam-potoana kalan'olona izay, tsy manam-potoana hisy vesatra hoe hiadivana na amin'iza na amin'iza. Satria ny fonay libra tanteraka ho anao Andriamanitra. Izany ny angatahako amin'ny mpiara-manompo amiko rehetra Jesosy. Apetrao anatinay tsiray avy ny vesatry ny famonjena. Mba tena ao amin'izany tanjony izany ny ao anatin'ny fonay. Tsy hoe hanahitra ny olona fotsiny fa ho avy ianao. Fa nijoro anao mandra-piavinao. Izany no etaetaponay Andriamanitra.
koa tanteraka amin'izao taona 5 zao zay zay rahanay mianakafo kely manompo ny fahafenoany zany vesatra zany atao anatinay ka izoranay amin'ny sitraponao indray mametraka anao zay eo amin'ny toeram-piandrianana Jesosy malala sotrany amin'ny famondrapo sotrany amin'ny famelan-keloka sotrany amin'ny fananganana sotrany amin'ny fitehirizana sotra fa mbola isan'ny velona zay mandeha an'izany teny zany ary sotra fa mbola mananantony ianao ampiasana anay ho anao ny dera ny laza ny haja ny voninahitra zay fanaotra amin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ianao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo any tompo mahazo ho toerana toko